Nampidirigna amponja vonjimaika ny farany herinandro teo ilay lehilahy mpamolagna zaza tsy ampy taogno eto Antsiranana taorian'ny fagnadiadiagna izay nataon'ny polis-pirenena azy rehefa niaiky ny heloka vitany izy. Isaky ny alatsinainy eo agnelagnelany amin'ny enigny ka hatramin'ny fito ora hariva no agnatanterahany ity asa ratsiny ity ao amin'ny simitièrany Antsiranana. Fa ny mampiavaka anazy zaza eo amin'ny zazavavy ny 10 taona eo no zany tena iharany fanambarana ataony andro latsinainy manomboka amin'ny nasasany hatramin'ny 7 sasany arivo eo de zaza fanenana amin'ny lalana io zany no isafidianana amin'ny zaza olany fa zay zany ny zavatra mampiavaka anazy alatsinainy amin'ny 7 arivo eo de ao amin'ny cimetière rehefa mijerena moa le toerana nanaovana amin'ny asa ratsy io de tena tsy miova toerana ray any tsy miova le faritra anaovana anazy de ny aferana koa amin'ny PJ de anankiray moa amin'ny centrale vita fanadidina de voatotra ny fampanoavana androany izy io. Ankehitriny dia zazavavy tsy ampy taogno 3 no fantatra fa efa nanamparany ity lehilahy ity ny asa ratsiny tamin'ny alalan'ny fagnolanana. Antsoavy no alefan'ny polis-pirenena amin'ireo ray aman-dreny mba hagnara-maso hatrany ny zanany ary tsy handefa azy hiboaka an-tragno rehefa amin'ny andro aligny mba hialagna amin'ny trangan-javatra tahaka izao. Aoko mitandremana le zaza satria mahazaza anazy iny marefo ny anjarantsika ray aman-dreny no mamalavala miaro le zanantsika de eto moa zay manara ohatry ihany raha ohatra misy trangana fanonanana hafa tany mitovitovy amin'izay zavatra nandalo zay de entanina angatahana zany ny ray aman-dreny mba ho tonga ametraka fitorena hatreny fitarafilanina vonina hatrany anao miasa fiarovana sy fanenjena ny polis-pirenena.